Jesosy ataovy mafy ihany te hatananao voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Izy no tompontsika eto amin'ity toeran'ity androany. Raha misy ny dera, raha misy ny laza, raha misy ny voninahitra, dia ho anazy irery izany. Fiadanan'i Jesosy kosa ho aminao. Dia arabao ny olona eo akaikinao, tonoany aminy ihany koa ny fiadanan'i Jesosy amin'izao maraina izao. Irary isoa izy tsy haiko izay zavatra mety ao anatin'ny fonao io namanao eo akaikinao miara-manompo aminao io fa tonoany aminy izany. Satria eto anatrehan'Andriamanitra ianao no miteny, eto anatrehan'i Jesosy ianao androany no mirary soa sy manona fiadanana ho an'ny namanao, dia ho ataon'i Jesosy tanteraka aminao ihany koa izany. Dia isika rehetra izay any an-tokantrano ihany koa dia arabaina tahaka izany ny fiadanan'i Jesosy ho aminareo tompoko. Vous qui êtes chez vous, qui suivez le culte en ligne, que la paix de Jésus soit aussi sur vous. Ndatsika iaraka hivavaka avy hatrany raha mety aminao dia ndao hitsangana. Ho mariky ny fanomezam-boninahitra an'ilay Andriamanitra izay tompontsika avokoa izany rehetrarehetra izany. Tsaroa fa ianao raha hanao zavatra androany, tsy hanao zavatra ho an'olona. Aujourd'hui, si tu es là, tu ne vas pas faire des choses pour ton voisin ou pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment servir notre Dieu. Androantsika tena hanompo an'ilay Andriamanitra izay hivavahantsika. Dia ndao apetraka eo am-pelantanana izao fotoana izao satria tsisy zavatra tanteraka raha tsy efa programman'Andriamanitra. Dia androany izy manana ianao finoana fa efa programman'Andriamanitra ny tahanao manokana. Tsy haiko izay mety ho adi-sainanao any, tsy haiko izay mety ho problème efa mameno anao any, fa androany ianao na fofotoana tonga eto dia tsy ataon'i Jesosy tsinitsiny izany fa efa hitany avokoa ny adinao. Dia ndao apetraka eo am-pelantanany ary izao fotoana izao mivavaha ianao. Jesosy Kristy tomponay, mankasitraka anao zahay fa nitao aminao indray dia tonga eto amin'ity toeran'ity hanompo an'Andriamanitra miaraka izahay. Jesosy tsy nanao tahaka ny sasany izay hoe nafoy ny fiarah-miangona fa tena tonga soamantsara eto satria fantatray fa efa eto ianao. Miaraka aminay eto ianao. Ary hanao zavatra lehibe amin'ny olona rehetrarehetra izay tonga eto amin'ity toeran'ity ianao. Hanao zavatra ngeza be ho an'ireo olona rehetrarehetra izay manaraka ny tokantrano any ianao. Ianao ilay Andriamanitra mandinika amin'ny vosony fo fantatrao ary tsisy miafina aminao ny fiainanay tsirairay avy. Dia izay rehetra fanirian'ny olona androany dia ho ataonao tanteraka. Izay rehetra etaetam-pon'ny olona androany dia ho toavinao satria ianao ilay Andriamanitra matoky amin'ny fotoana rehetra. Miasa eto ianao, miasa amin'ny tsirairay avy ianao, miasa amin'izay rehetra mangetaetanao ianao androany Jesosy dia ataovy matsapa ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'ity toeran'ity izahay androany. Fanahy masinao momba anay ianao, fanahy masinao mameno anay ianao, fanahy masinao tena tianay ianao, tianay miaraka aminao ary tianay ho fenonanao zahay amin'ity androany ity mba tena hahafantaranay ilay sitrapon'Andriamanitra marina. Dia sokafo ny mason'ny fanahinay androany mba hatonga anay olona tena hankasitrahana amin'ny zavatra rehetra izay ho atolotray ho an'Andriamanitra androany. Dia tahionao fotoana rehetra, tahionao ny olona tsirairay avy izay manana anjara eto amin'ity toerana ity, tahionao ny zava-maneno rehetra, ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eto mba tena hoe hamoaka anay ho mpandresy amin'ny zavatra rehetra izay ataonay izany. Dia hatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra anay izay androany fanahy masina satria ianao no mitarika anay. Dia misaotra anao sahaja izay Jesosy Kristy amin'ny zavatra tsara rehetra ho ataonao amin'ny fiangonana. Mankasitraka anao izay Andriamanitra iray fa tsara aminay isan'andro ianao. Amen. Ndao tsika mbola ite tanana mafy ihany. Dia mialohany hidirantsika amin'ny fiderana dia te hanentana anao androany hoe ohatrany hoe efa izay foana ny fiteny eto hoe aza atao amin'ny fahazarana na atao amin'ny fombafomba ny zavatra rehetra izay ataonao fa tena izany mihitsy. Aza manao zavatra nkahazarana izany ianao hoe isaky ny alahady aza izany dia maka ny am-piangonana dia izay fotsiny fa ataovy misy etaeta hitan'Andriamanitra ao anatin'ny fonao androany. Raha hihiry ianao hanome voninahitra an'Andriamanitra dia aza matahotra fa tena omen'Andriamanitra voninahitra ihany koa ianao amin'ny zavatra izay ataonao. Dia ndao tsika ary tonga dia hiditra ao anatin'ny hira avy hatrany. Ataovy amin'ny fonao rehetra na ny fihetsika izany na ny tononkira izany fa aza mijery ny olona izay manodidina anao.
Masandrany mafy ny feo anao. Skapiny masony fo dia ahitanao Ianao zay ny tokantrano ny dia mita miaraka aminay androany. Skapiny masony fofo. Skapiny masony fofo Skapiny masony fo dia ahitanao dia ahitanao Skapiny masony fofo Skapiny masony fo dia ahitanao dia ahitanao Skapiny masony fofo Skapiny masony fo dia ahitanao dia ahitanao Ahitanao isandatra aho. ahitanao Zany misy ahitanay androany ahitanao isandatra. Nous voulons te voir assis sur ton trône en ce jour. Herinao no eriku Fianço e mas na masita Skapiny masony fofo Oui, ouvre les yeux de mon cœur, Skapiny Père, masony pour que je puisse te voir, pour que je puisse te contempler. dia ahitanao Skapiny masony fofo Skapiny masony fo dia ahitanao dia ahitanao ahitanao isandratra eo amin'ny seza fiantsanana Herinao no eriko Fianço e mas na masita ahitanao isandratra eo amin'ny seza fiantsanana Herinao no eriko Fianço e mas na masita Masina ianao Jehovah tompony maro. Masina Masina ianao toetra ambony seza fiandrianana avo sady mirezonezona. Nigeona aminao zay. Oui, tu es saint. Nul n'est comme toi. Toi qui es assis sur le trône. Nous voulons te voir. Masna, masna, masna. Masna, masna, masna. Te ahitanao. Jesosy amin'izao maraina izao zay tsy hoe hangataka aminao fa androany zay te hi-reconnaître fotsiny hoe ianao dia Andriamanitra
Masina ianao. Mendrika omena ny voninahitra rehetra ianao. Maro ny zavatra vitanao teo amin'ny fiainanay, fa tsy noho izany ihany no antony mahatonga anay eto androany. Fa le maizy anao mihitsy, le Mandriamanitra masina anao mihitsy no tianay asandratra amin'izao maraina izao. Izany no hahatonga anay iray feo androany. Ilaza hoe masina ianao, hitambatra araka amin'ny anjely izay androany. Ilaza hoe masina ianao. Nous allons nous unir avec les anges en ce matin, Seigneur, pour déclarer que tu es saint, que nul n'est comme toi. Bien que tu as fait des choses exceptionnelles dans nos vies, nous sommes là devant toi en ce matin, non seulement pour te remercier pour ce que tu as fait, mais aussi pour reconnaître que tu es un Dieu saint. Masina
Pumuntaga anao. Ety ambony tany eto mbola misy zavatra lazaina etra indray hoe masina. Tsy azo tsinitsinyavina, maika fa ianao. Ianao ilay nafony ainao ho anay. Ianao ilay namonjy anay. Ianao ilay Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao mbola mivavaka. Eo ankavanandray mangataka ny famelan-keloka ho anay. Rariny loatra raha apetraka amin'ny toerana ambony ianao. Rariny loatra raha ho asandratra ianao Jesosy. Alléluia, ianao masina. Tahaka n'Andriamanitra iray masina sady be voninahitra. Oh, tu es saint Seigneur. Nul n'est comme toi, tu as donné ta vie pour nous. En ce moment, tu es encore en train d'intercéder en notre faveur auprès du Père pour les péchés que nous avons commis, Seigneur. Rien que pour cela, nous nous prosternons à tes pieds, nous disons que tu es saint. Oh, Jésus, Andriamanitra masina ianao, sady be voninahitra ianao. Mendrika ny ody iraina, mendrika ny ankalazana, mendrika ny zavatra rehetra ianao. Alléluia. Mendrika ny asandratra ianao, mendrika ho asandratra ny anaranao ho fatapirenena Jesosy. Miondrika eo anatrehan'ny fahalebiazanao. Masina ianao be voninahitra. Masina ianao be voninahitra. Mendrika ianao tompony sandratra. Izao rehetra izao miondrika anatrehanao tompo ianao misandratra. Masina ianao be voninahitra. Miondrika ianao tompony sandratra. Izao rehetra izao miondrika anatrehanao tompo ianao misandratra. Masina ianao be voninahitra. Mendrika ianao tompony sandratra. Izao rehetra izao miondrika anatrehanao tompo ianao misandratra. Masina ianao be voninahitra. Mendrika ianao tompony sandratra. Izao rehetra izao miondrika anatrehanao tompo ianao misandratra. Jesosy, be voninahitra ianao. Izao rehetra izao manantona anao amin'ny mpasahiana, miondrika eo amin'ny tongotrao, miankohoka eo anoloan'ny fahalebiazanao. Seigneur, nous nous avançons devant ton trône. Nous nous prosternons à tes pieds, car tu es saint, tu es digne de louange. Et à toi toute la gloire. Reçois notre adoration en ce moment. Une adoration que nous unissons avec celle que les anges t'offrent en ce moment. Seigneur, sois élevé au plus haut. Car tu es saint. Et les anges acclament. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers tout entier se prosterne devant toi, Seigneur. Toute la création
tu es saint. glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, Seigneur, en ce matin que tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. et tout ton peuple crie encore, Seigneur, que tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es Oui, saint, car tu l'es, toi Seigneur, le tu es roi saint. des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu Et es ton nom, Seigneur, il est le plus grand. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Les puissances, les royaumes, les autorités, les dignités ne sont pas plus grands que ton nom. Royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus Ton grand. nom est le plus grand, ton nom Et que ton nom soit élevé au plus haut, est au-dessus de tout. au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oui, nous le proclamons encore que ton nom est le plus grand. Et le plus grand, ton nom. Oui, car ton nom, Jésus, est puissant. Ton Ton nom nous délivre. est Ton nom fait au-dessus tout de tout. à notre place. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom Et le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute forme d'autorité sur terre. Autorité, Au-dessus de tous les royaumes, au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de toutes les maladies. est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Oui, tu es saint. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu
l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tazomiana ny fifantohanao a dia sainao ny fahalebiazan'Andriamanitra. Reste concentré devant le trône de Dieu maintenant. Afaka ny andre feo avy amin'Andriamanitra ianao fa mifantohy tsara. Tu peux recevoir une parole venant de Dieu. Concentre-toi maintenant. Tosika ivavaka hisaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny fahasarany a. Nous allons prier. Samy pour manandra-peo misaora an'Andriamanitra noho ny amin'ny fahalebiazany. que chacun remercie Dieu l'Éternel pour toute sa bonté. Saotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny fahasaranao. Nous te remercions notre Dieu pour ta bonté envers nous. Saotra noho ny amin'ny fahalebiazanao Andriamanitra. Nous te remercions pour ta grandeur. Asaonao miharihary aminay tokoa ny fahasaranao sy ny fahalebiazanao. Et tu nous montres et tu nous indiques. Manatsika anay eto amin'ity toerana ity ianao sy ny herinao mahagaga amin'izao fotoana izao. Tu es présent ici maintenant parmi nous avec ta grande puissance. Andriamanitra te hisaotra anao ny vavanay. Notre Dieu, notre bouche veut te Te remercier. hipololotra fisaorana anao ny avy ao anatinay. Nous voulons vraiment abonder dans cette... Satria ny tombona ny fahavelomana omenao anay dia mahagaga anay izany. Car même si les jours que tu nous donnes, c'est un grand miracle. Ny rivotra iainanay sy takatry ny sainay ny fahalebiazana sehonao ny amin'izany. Et cet air que nous respirons, cela vient de toi, notre Dieu. Na dia ny mbola ahafahanay mizoro eto amin'ity toerana ity aza dia sy takatry ny sainay ny fahasaranao ny amin'izany. Et que si nous pouvons venir ici, debout devant ta maison, c'est par ta grâce. Lehibe anao Andriamanitra. Tu es grand, notre Dieu. Lehibe anao Andriamanitra. Tu es grand, notre Dieu. Lehibe anao Andriamanitra. Tu es grand, notre Dieu. Reto ny olonao misaotra anao. Ton peuple est ici pour te remercier. Reto izahay midera anao. Nous sommes ici pour te louer. Reto izahay mankalaza anao. Nous sommes ici pour te célébrer. Misaotra noho ny amin'ny fanavotanao. Merci pour le salut que tu Misaotra as noho nous ny donné. amin'ny fiarovanao. Merci pour ta protection. Misaotra noho ny amin'ny fitantananao. Merci pour Sary Juste anao notre vie. Andriamanitra. tu es un Dieu merveilleux. Samy mivavaka. Que chacun continue à prier chez lui. Aoka tena hipololotra feo fisaorana ny vavanao androany. Que ta bouche soit remplie de remerciements et d'allégresse.
Toa manomboka ho antsika eo anatrehan'Andriamanitra ny olana sy ny ady a. Maintenant, nous allons mettre devant le Seigneur tous nos combats. Ho anteo anatrehan'Andriamanitra ny mahavesatra anao eto amin'ity toerana ity fa eto ny fanatrehany. Et nous allons lui présenter tous nos fardeaux car sa présence est parmi nous. O Andriamanitra mpiady mahery anao le Andriamanitra ivavana e. Manasitrana ny aretina. Asandrato ihany ny vavaka sika. Zay ny antony atongava sika eto amin'ity toerana ity hiresaka amin'ilay Andriamanitsika. Noho izany sahianao manandrapeo. Que chacun continue à prier maintenant car Dieu est parmi nous, Dieu nous entend. Ho anteo anatrehan'Andriamanitra itokantrano misy asika tsirairay avy io. Montre à Dieu chaque foyer que tu as. Manana finoana fa ao ambadiky ny vavaka dia misy valim-bavaka. Garde dans ton cœur que derrière chaque prière, il y a une réponse aux prières. Vonina iainao ny vavaka sandrasika Andriamanitra raha lasana bavy. Car Dieu est prêt à écouter les prières. Ho anao izay miainao anatin'ny aretina amin'ity ora sy fotoana ity a, sahy misy miteny amin'Andriamanitra hoe tompo asitrano ty aretina ato anatiko ity fa ahita fanasitranana ianao. Et pour toi aujourd'hui qui est malade, qui a une maladie en traitement, ose vraiment dire à Dieu ta maladie. Il est ici pour te guérir. Tu recevras la guérison ici. Sandrato ihany ny vavaka asika. Aza mora akivino fanarasy a sy vavaka. Sahia mianso ny anaran'ilay Andriamanitra ivavahantsika. Continue ta prière. Appelle ton Dieu, appelle-le à l'aide.
tosika angina tanteraka amin'izao fotoana izao a Nous allons garder un moment de silence maintenant, amaly vavaka anao Andriamanitra. car Dieu va exaucer ta prière. Rambola izy ho anao. Rambola izy maisha manisha azamadausha nilewatinau nimasuni miteranau Rambola izy maisha manisha azamadausha Hitandreo adina ao. Akopiano ny mason'ny nofonao a amin'izao fotoana izao dia hitondra mambavaka ny mpanompon'Andriamanitra isika ny apôtre Adolphe Mivady izay mbola any anatin'ny fanatanterahana mission amin'ity ora sy fotoana ity. Garde les yeux fermés, nous allons ensemble dans la communion prier pour la mission de notre pasteur Adolphe, apôtre Adolphe et Daniel. Ao anatin'ny vavaka ataontsika dia hitondra heri-tanjaka fahasalamana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra indray ny fanahy masina. Et dans cette prière que nous allons adresser, le Saint-Esprit va renouveler leur force. Dahoary tonga dia hanandrapeo isika hianso any anaran'Andriamanitra indray a hitondra mambavaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra to. Et que chacun prie maintenant pour cette mission. Misaotranao zay Andriamanitra o. Satria mbola manana fotoana ahafahana mitondra mambavaka amin'ny mpanomponao. Ianao le Andriamanitra mahagaga no hiasa mahery amin'ny fiainan'izy ireo. Tompo midira sehatra amin'ny fiainan'izy ireo, meo azy ny hery tanjaka fahasalamana Jesosy. Ahafahany manatanteraka indray famonjena fanahin'ny olona maro. Tompo malalo ny amin'ny asana ny ranao azy. Misaotra fanahy masina ny amin'ny fanampiasanao azy izay mbola ho ampiasanao azy. Ny anjaranay dia ny manohana ny tanany mba tonga fandresena ho an'ny olona rehetra, olona maro eto amin'ity firenena misy anay ity. Tompo ianao ny efa nampiasa azy ary mbola hampiasa azy indray, mbola maro ny fanahin'olona mandeha izany miasa mikery fanahy masina aman'ity azy meo azy indray mihery fahasalamana mino zay Andriamanitra fa fifaliany lanitra ny fahombiazana eo amin'izy ireo satria fantako Andriamanitra fa ny antom-pisindry dia hamonjy fanahin'olona maro eto amin'ny teny sy malalana ity sy any ampitany ranomasina rehetra voninahitry ny anaranao saotra Jesosy. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Samy mahazo ny toerany ary Que tomponao chacun sika gagne mba sa place maintenant. tia tanana mafy sika ho fideransika an'Andriamanitra. Acclamons le Seigneur encore. Raha mbola misy mafy amboniny izany dia tia tanana mafy ihany sika ho Tu peux fideransika acclamer plus fort même chez toi. Acclame ton Seigneur. Alléluia. Yahitra mifandarana manaraka moa isika Maintenant, nous allons procéder à la prochaine étape de ce culte. anatanteraka indray ny amin'ny fanatitra izany. Nous allons accomplir nos dons et nos offrandes.
mino aho fa ny olona mahery sy hoentanina mifanatitra. Et je crois que nous sommes tous motivés à apporter nos dons et nos offrandes aujourd'hui. Ao anatin'ny fanatitra ataonao a dia hitayanao Andriamanitra. Car lorsque tu donnes ton offrande et tes dons, Dieu Amin'ny va te alalan'ny bénir. fanatitra ataonao a dia ho hisy fatrasara sady aisana any amin'ny tokantrano misy anao. Et par les offrandes que tu fais, il y aura une bonne mesure que Dieu va te donner à toi et à ton foyer. Tahaka ny efa fanaosika dia ny ampahafolo-karena teriny ety anoloana sy ny fanohanasika ny amin'ny fahita lavitra. Et comme nous le faisons, nous venons apporter nos dîmes dans les coffres ici devant. Ny fanatitra tsotra kosa dia ho tatazana eny amin'ny toerana misy asika tsirairay avy. Et les offrandes seront collectées à notre place. Ao anatin'ny fidirana trano ihany no anatanterahasika an'izany rehetra izany. Et nous allons rester dans la louange et dans l'adoration durant ce moment.
te tanàna mafy sika ho fédérasika n'Andriamanitra ary. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Dia mbola mamerina amin'ny fiarabana zay efa noentin'ny mpanompon'Andriamanitra tery aloha. Je réitère encore mes salutations aux serviteurs de Dieu. Misy matoky afa lina ny eniny amin'ny afatra avy amin'ny tompo izaho sy anao. J'ai foi que tu es vraiment intéressé à entendre le message de Dieu. Tia sika Andriamanitra. Dieu nous aime. Tia anao Andriamanitra. Dieu t'aime. Amen. Amen. Araky nefa voalaza tsara kokoa ny famaranana ny fotoana noho ny fiandohany. Comme il était déjà dit tout à l'heure concernant ce jour, Noho izany miomana amin'ny fandraisana valim-bavaka amin'ny tia famaranana ny taona ity. prépare-toi à recevoir l'exaucement de tes prières à la fin de cette année. Mba hampahireso kely ny eo akaikinao miomana amin'ny fandraisana valim-bavaka hoe. Encourage ton voisin, prépare-toi à recevoir l'exaucement des prières. Amen. 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 Raha izaho manokana dia efa sasamiandro hoe oviana ary ny toroko a, za koa mino fa ho avy ny toronao. Pour moi, personnellement, j'attends vraiment mon tour et je crois que ton tour arrivera aussi. Izay indrindra ny fototry ny fampianarana ny men'ny tompo androany a, efa tokony ahisaotra sahady ary homana amin'ny fisaorana mahagaga. C'est la leçon que le Seigneur nous donne aujourd'hui, que nous devons déjà savoir remercier. Satria tsy misy olona na dia iray sy asapa ny fahasaran'Andriamanitra. Parce qu'il n'y a pas une seule personne qui ne recevra pas la grâce de Dieu. Ndao hivavaka sika ho an'ny afatra izay nampitondrany tompo eto amin'ity toerana ity samy mivavaka tompoko. Nous allons maintenant prier, que chacun prie. Sandrato ny feonao dia mivavaha mba hiteny aminao Andriamanitra. Lève ta voix et prie parce que Dieu va te parler. Sotranao izay Andriamanitra noho ny amin'ity ora sy fotoana ity. Nous te remercions, ô Dieu, pour cette heure que tu nous donnes, Satria andreny amin'ny teninao indray izahay. parce que nous allons entendre ta parole. Hainao anay ny teninao. Tu nous donnes ta parole. Fahasalamanao anay ny teninao. Ta parole est notre vie et notre santé. Mitenena amiko indray androany. Parle-moi aujourd'hui. Sokafo ny foko ho tanolonaka ny ry ny teninao. Ouvre mon cœur pour recevoir ta parole. Mitenena amin'ny olonao indray androany. Parle à ton peuple aujourd'hui. Vonina iainy ny teninao izahay. Nous sommes prêts à écouter ta parole. Tsy ho mpiainy fotsiny ihany izahay ka hamitaka ny tenanay. Nous n'allons pas seulement écouter et nous tromper nous-mêmes, Fa tena pakantoa ny toerana misy anay. mais nous allons vraiment accomplir ta parole. Noho izany mitenena aminay ianao. Alors parle-nous Amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Ao tsara ve tsika? Est-ce que vous êtes là? Tay anao ane Andriamanitra. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Tsy ny hoe liana be zany ahita ny fahasoavana avy aminao. Je suis très intéressée à voir la bénédiction que tu vas recevoir. Amen. Tamin'ny Amen. herinandro teo nisy olona ny zorovavolombelona sahady a. Fa zavatra mbola sy fahitany hatramin'izay a, efa niraisiny tamin'iny herinandro lasa iny. La semaine dernière, quelqu'un a témoigné qu'il a reçu quelque chose qu'il n'a jamais reçu la semaine dernière. Mazava be zany fa misy olona maromaro amintsika tonga eto indray a izorovavolombelona amin'iny herinandro manaraka iny. Donc c'est clair que beaucoup d'entre nous vont Yenga se neka ho témoigner ianao zany. la semaine prochaine, que ce soit toi, Yenga neka ho ianao zany. que cette personne soit toi. Alléluia. Alléluia. Tsy misy olona na dia iray sy hisaotra an'Andriamanitra amin'ny famaranana ny taona ity. Il n'y a pas une seule personne qui ne va pas remercier Dieu en cette fin d'année. Tsy misy olona na dia iray sy hipolilotra fisaorana an'Andriamanitra amin'ny famaranana ny taona ity. Il n'y a pas une seule personne qui ne va pas exprimer sa reconnaissance à Dieu en cette fin d'année. Satria rehefa tonga aminao ny ilainao dia tsy maintsy hisaotra ianao. Parce que quand tu vas recevoir ce que tu as attendu, tu vas certainement remercier. Andriamanitra hanao zavatra. Dieu va faire quelque chose. Andriamanitra hanova tantara-piainana. Dieu va changer des histoires. Andriamanitra hanasitrana. Dieu va guérir. Andriamanitra hitondra filaminana. Dieu va emmener l'ordre. Andriamanitra hitondra valim-bavaka. Dieu va donner l'exaucement des prières. Fa efa manomboka mijery toe-po izy zao.
Et il est en train de nous regarder maintenant. Engane ka ianao no ahita ny tanan'Andriamanitra miasa. Que ce soit toi qui vois la main de Dieu agir. Satria ny teny afafy tsy maintsy mamokatra. Parce que la parole qu'on sème produira des fruits. Alléluia. Alléluia. Raha sitraka ao dia arabao eo akaikiny dia teneny hoe raiso ny fiadanana. Si tu veux, salue ton voisin et dis-lui que la paix soit avec toi. Tanteraka aminao ane zany. Que cela se réalise dans ta vie. Tesalonianina voalohany toko 5:5-7. Nous allons voir Thessaloniciens chapitre 1. Thessaloniciens 1 chapitre 5 verset 18. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Paul manokana raha lasana bavy a dia nanoratra ny amin'ny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Paul, chers frères et sœurs, a écrit concernant le fait qu'il faut remercier en toutes circonstances. Fantatry ity olona nanoratra ity fa ny fisaorana dia sekre anankiray mampiesika n'Andriamanitra eo amin'ny fiandrianany. L'auteur de cette parole savait que le remerciement permet à Dieu d'agir. Amin'ny fiainana andavanandro ihany koa ny olona normal na ny olona ao tsara dia ny olona mahay misaotra rehefa misy zavatra omena azy na voarainy na mbola nampanantenaina fa omena azy. Dans la vie quotidienne, les personnes qu'on considère normales savent remercier quand ils reçoivent quelque chose ou lorsqu'on leur promet quelque chose. Zay ihany koa dia mahazo antoka fa maro amintsika tonga eto hipololotra fisaorana ny vavanao. J'ai aussi l'assurance que plusieurs d'entre nous auront des remerciements à Dieu. Satria ny fisaorana dia esika avy ao anaty anehoana fa nisy zavatra voaray na zavatra mbola ho raisiny. Parce que la reconnaissance manifeste que tu as reçu quelque chose ou que tu attends quelque chose. Aferiko azavaina, Andriamanitra hanao zavatra amin'ny fiainan'ny olona eto amin'ity toerana ity ka hipololotra fisaorana ny vavanao. Je réexplique encore, Dieu va faire quelque chose dans ce lieu et tu auras beaucoup de reconnaissance dans ta bouche. Hanao zavatra Andriamanitra, Dieu va faire quelque chose. hanasitrana Dieu va guérir. amahaolana Andriamanitra, Dieu va résoudre tes problèmes. manomboka hampisy fifankatiavanao anatin'ny tokantrano ny herin'Andriamanitra. La puissance de Dieu va agir dans la famille. Ary tsy maintsy misy vava mipololotra fisaorana an'Andriamanitra amin'ny famaranana nyity taona ity. Plusieurs bouches vont exprimer des reconnaissances à Dieu en cette fin d'année. Mila mahay misaotra amin'ny zavatra rehetra nefa isika. Nous devons savoir remercier en toutes circonstances. Satria sitrapon'Andriamanitra izany. Parce que c'est la volonté de Dieu. Mila mahay misaotra an'Andriamanitra ny tsirairay avy. Nous devons tous savoir remercier Dieu. Inona moa ny antony tokony isaorana? Pourquoi nous devons remercier? Araka nefa nazavaiko tery am-boalohany a, Andriamanitra dia miesika amin'ny alalan'ny fahaizan'ny olona misaotra azy. Comme je l'ai déjà dit au début, Dieu agit quand quelqu'un sait le remercier. Andesika izery karazana antony maromaro a tokony isaorasika an'Andriamanitra amin'ity famaranana an'ity taona 2025 ity. Nous allons voir les raisons pour lesquelles nous devons remercier Dieu en cette fin d'année 2025. Ny voalohany dia izao. La première raison, Fanehoana fisaorana na fankasitrahana an'Andriamanitra no ny asa mahagaga izay nataony. la première raison, c'est que nous devons remercier Dieu pour les grandes choses qu'il a fait. Satria na dia ny fiainasika mbola ahafahasika miaina androany azy dia mendrika raha hiteny fisaorana an'Andriamanitra ny olona mino fa izy ny nahatonga asika tahaka izao. Parce que même notre vie actuelle, nous devons remercier Dieu si nous croyons que c'est Dieu qui nous donne cette vie aujourd'hui. Isaorana azy ihany koa satria besaka ny fahagagana ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona nefa ho eritreretiny fa efa mahazatra ny fisiny. Ohatra amin'izany a ny sakafo miditra amin'io vavasika io dia efa fahagagana avy amin'Andriamanitra nefa asika mihinana azy. Nous devons remercier Dieu aussi parce qu'il nous donne beaucoup de miracles. Par exemple, les repas que nous mangeons chaque jour, c'est un miracle qui vient de Dieu, même si nous pensons que c'est habituel. Andriamanitra manao fahagagana ny Andriamanitsika.
Notre Dieu est un Dieu de miracles. Ay no manao an'izay sy takatsy ny saina. Il sait faire ce que nous ne pouvons pas comprendre. Fa izy ihany koa no mitantana asika amin'ny fiainasika andavanandro. Et c'est aussi lui qui nous conduit dans notre vie quotidienne. Andao sika izery tenin'Andriamanitra anankiray ato amin'ny Matthieu toko faha-efatra ambin'ny folo ny andininy faha-efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-sivy ambin'ny folo. Nous allons voir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 14, versets 14 à 19. Vakisika amin'ny teny français dia aveo vakiko amin'ny teny malagasy. Au nom de Jésus, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka aronena azy ka nasitrana ny marariny. Amin'ity andininy faha-efatra ambin'ny folo ity dia ahitasika sahady fa ny toetran'i Jesosy rehefa mifanena aminy ny olona anankiray dia tsy mahazaka mahita ny olona mifanena aminy mbola mitondra aretina izy. Dans ce verset 14, nous voyons déjà que quand quelqu'un rencontre Jésus, Jésus est rempli de compassion quand cette personne est malade. Noho izany azo antoka fa ny marary tonga eto androany ipololotra fisaorana ny vavanao amin'ny famaranana ny taona. Alors c'est assuré que tous ceux qui sont malades aujourd'hui exprimeront des reconnaissances à Dieu en cette fin d'année. Satria amin'ny fotoana sy atoro anao akory dia hoesorina aminao ny aretina. Parce qu'à un moment soudain, la maladie te quittera. Ho levina ny fividosana. Les douleurs partiront. Ho rava ny fanaintainana. Tous les douleurs partiront. Satria eto Jesosy. Parce que Jésus est là. Alleluia. Alléluia. Andininy fadimy ambin'ny folo. Ary noho ny hariva ny andro dia nanantona azy ny mpianatra ka nanao hoe tany foana ity ary efa hariva ny andro izao. Raha vao ny vahoaka mba hakanesany any amin'ny vohatra hividiananao azy. Fa hoy Jesosy taminy tsy tokony handeha izy omenareo hoanina izy. Fa hoy ny mpianany taminy sy misy aty aminay afa-tsy mofo 5 sy azan-drano 2. Ary hoy izy hoento aty amiko izany. Dia nasainy nipetraka teny ambony ahitra ny vahoaka ary noraisiny ny mofo 5 sy ny azan-drano 2 dia niandrandrany lanitra izy ka naninona nisotry. Ary no rehefa nivakiny ny mofo dia natolony ny mpianatra ary ny mpianatra koa nanolotra azy ny vahoaka. Alleluia. Alléluia. Andriamanitra ny fitombona ny Andriamanitsika. Notre Dieu est un Dieu de la multiplication. Andriamanitra mahay mampitombo ny Andriamanitsika. Notre Dieu sait multiplier. Mety kely ny atananao androany hisaotra n'Andriamanitra ianao amin'io volana manaraka io. Peut-être que tu as peu de choses dans tes mains, mais tu vas remercier Dieu le Fa mois suivant. hitombo ny eo ampelantanan'ny olona mino. Parce que ce qui est dans la main des gens qui croient se multiplie. Amin'ity tantara ity dia misy zava-mahagaga nataon'i Jesosy indray. Dans cette histoire, Jésus a fait un miracle. Sy hoe zao vao nahita hanina ny vahoaka ny vory teo. Ce n'est pas la première fois que la foule a vu de la nourriture. Sy hoe olona sambany vao nahita sakafo ny olona navory teo. Ce n'est pas la première fois qu'ils ont vu de la nourriture. Fa tamin'io fotoana io hiangona hien'ny tenin'Andriamanitra ny antony natongavana teo amin'i Jesosy. Mais en ce moment-là, ils sont venus pour écouter la parole de Dieu, Tahaka zao ataosika zao. comme nous le faisons maintenant. Rehefa tonga teo anefa izy ireo dia araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra dia nahatratra ny fotoana tokony hisakafoanana. Mais quand ils sont arrivés là, c'était le moment pour manger. Araka ny voalazan'ny Baiboly ihany sy nisy sakafo tokony ho zaraina ho azy teo amin'io toerana io. Comme la Bible le dit, il n'y avait pas de repas qu'on pouvait leur distribuer à cet endroit. Fa Andriamanitra tianao fahagagana amin'ny olona mitady azy.
Mais Dieu veut faire des miracles pour les personnes qui le cherchent. nanomboka nandroaka olona mpianatra nandefa ny olona ody mba andeha hisakafo any amin'ny tokantrano misy azy tsirairay avy. Les disciples voulaient leur faire partir dans leur maison pour qu'ils aillent manger. Jesosy kosa nefa te hanao fahagagana amin'ny olona mindro. Mais Jésus voulait faire un miracle à ceux qui croient. Jesosy nanakana ny olona tsy handeha ody fa hampahitaina fahagagana. Jésus a empêché la foule de rentrer, mais il voulait leur montrer un miracle. Ny olona tena mitady an'i Jesosy dia mahita fahagagana mandrakariva. Ceux qui cherchent vraiment Jésus voient toujours des miracles. Sy alefa mody ihany koa ianao androany raha sy mahita fahagagana. Quand tu rentreras aussi, tu verras un miracle. Ahita fahagagana ianao. Tu verras un miracle. Satria raha vao manomboka mipololotra fisaorana ny vavasika hanao zavatra Andriamanitra zay. Parce que dès que notre bouche exprime des reconnaissances, c'est que Dieu va agir. Nanomboka nanontany tamin'ny mpianatra Jesosy hoe inona ny misy hanaovana fahagagana. Jésus a commencé à demander aux disciples, qu'est-ce que vous avez pour faire un miracle? Ny mpianatra namaly hoe sy misy na inona ety aminay. Les disciples ont dit, nous n'avons rien avec nous. Nanontany ihany Jesosy na dia zavatra kely aza ny eny tananareo dia afaka ny ampahitaina fahagagana. Jésus a encore dit, même si vous avez juste peu de choses, nous pouvons faire un miracle. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra mofo 10 sy azany rano 2 no nananan'ireo mpianatra ireo. Et la parole de Dieu dit que les disciples avaient 5 pains et 2 poissons. Efa haisika sara ny toy ny tantara. Nous connaissons la suite de l'histoire. Fa ireo mofo 10 sy azany rano 2 ireo no navoky ny olona be da be izay nanatrika ny fampianarana no entin'i Jesosy. Ces 5 pains et 2 poissons ont rassasié toute la foule qui ont écouté le message de Jésus. Nosoratana ity tantara ity mba handraisasika finoana indray amin'ity andro ianosika ny tenin'Andriamanitra ity. Cette histoire est écrite pour que nous ayons la foi aujourd'hui, au moment où nous écoutons la parole de Dieu. Fa ny olona liana amin'ny tenin'Andriamanitra dia mandray fahagagana. Parce que ceux qui sont intéressés par la parole de Dieu reçoivent des miracles. Ny olona liana amin'ny tenin'Andriamanitra dia mandray fanasitranana. Ceux qui sont intéressés par la parole de Dieu reçoivent la guérison. Ny olona liana amin'ny tenin'Andriamanitra dia mandray valimbavaka. Ceux qui sont intéressés par la parole de Dieu reçoivent l'exaucement des prières. Satria Jesosy rehefa nanomboka nandray ny mofo 5 sy ny azany rano 2 dia naverina ny toetra n'Andriamanitra ny amin'ny fitiavany ny atao hoe fisaorana. Parce que quand Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, on a vu le caractère de Dieu par rapport à la reconnaissance. Sakafo no tadiavina fisaorana nefa no entin'i Jesosy nandraisana ny valimbavaka. C'est du repas qu'on a demandé, mais c'est la reconnaissance que Jésus a emmenée pour recevoir l'exaucement des prières. Nisaotra n'Andriamanitra Jesosy tamin'ny mofo 5 sy ny azany rano 2. Jésus a remercié Dieu pour les 5 pains et les 2 poissons. Ka tao anatin'ny fisaorana dia niesika Andriamanitra. Et pendant qu'il remerciait, Dieu a agi. Tao anatin'ny fisaorana dia nitombo ny mofo 5 sy ny azany rano 2. Pendant qu'il remerciait, les 5 pains et les 2 poissons se sont multipliés. Androany ihany koa Andriamanitra anatanteraka ny teny efa nampitondrany hatrizay hanao zavatra amin'ny famaranana ny taona. Aujourd'hui aussi, Dieu va réaliser ce qu'il a déjà promis depuis. Il va faire quelque chose en cette fin d'année. Hampitombony eo an-tananao izy. Il va multiplier ce qui est dans ta main. Hampitombony eo an-tananao izy. Il va multiplier ce qui est dans ta main. Misy fahagagana ny fidiram-bolanao. Il y aura un miracle dans tes finances. Misy fahagagana ny asanao. Il y aura un miracle dans ton travail. Misy fahagagana ny amin'ny sakafo ao an-tokantranonao. Il y aura un miracle dans la nourriture dans ta maison. Fa mila manana ny toe-saina nanan'i Jesosy isika. Mais nous devons avoir la même attitude que Jésus. Inona ny toe-saina nanan'i Jesosy teto? Quelle était l'attitude de Jésus ici? Inona le izy? Quelle était son attitude? Nisaotry. Il a remercié. Mila mahay misaotra an'Andriamanitra isika. Nous devons savoir remercier Dieu. Alléluia. Alléluia. Faharoa dia izao. La deuxième chose, c'est ceci. Misaotra an'Andriamanitra isika satria mpamaly vavaka Andriamanitra. Nous remercions Dieu parce qu'il exauce nos prières. Maro no efa nandray valimbavaka tamin'iny 12 volana ny sasika indry.
Plusieurs ont déjà reçu l'exaucement de leurs prières pendant ces 11 premiers mois. Ary mbola maro ihany koa ny andray valibavaka amin'ity volana farany isasika ity. Et plusieurs recevront encore l'exaucement de leurs prières pour ce mois-ci. Asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo. Actes des Apôtres, chapitre 16, Ny andininy faefatra amby roapolo sy ny hatramin'ny fahenina amby roapolo. versets 24 à 26. Daoro vakisika amin'ny teny fransay indray dia ho vakiana amin'ny teny malagasy. Au nom de Jésus, face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary rehefa nahazo teny toy izany raha lehilahy dia nataony tao an-tranomaizina anatiny indrindra izy ary ny tongony no bolokiny mafy tamin'ny bloky hazo. Ary noho ny mamatonalina dia nivavaka sy nihira fideranan'Andriamanitra Paul sy Silas ary ny aino azy ny mpifatotra. Ary nisy horohoro-tany mafy dia mafy avy tapoka ka niozongozona ny fanorenana ny tranomaizina dia nivoa niaraka tamin'izay varavarana rehetra ary ny vavoko ny fatoran'izy rehetra. Alleluia. Alléluia. Eto indray Andriamanitra dia mamfatorana mba hahatonga asika hisaotra azy amin'ny famaranana ny taona ity. Ici, nous voyons que Dieu détache les chaînes pour que nous le remercions en cette fin d'année. Paul sy Silasy dia voafatotra araka ny voalazan'ny Baiboly noho ny fitoriana ny filazantsara. Selon la Bible, Paul et Silas étaient enchaînés à cause de la parole de Dieu. Raha ny voasoratra eto amin'ilay nivakisika dia natao any amin'ny farany lalina izy ireo sady nofatorana. Comme on a lu tout à l'heure, on les a jetés dans la prison intérieure et ils étaient enchaînés. Ny antony dia mba sy ahitan'izy ireo mangirana ny amin'ny fiainana ety ivelany. La raison, c'est pour qu'ils ne voient plus la lumière dans leur vie quotidienne, Mba sy ahafahan'izy ireo manao tahaka ny ataon'ny olona afaka. pour qu'ils ne fassent pas comme les gens qui sont libres, Mba sy ahafahan'izy ireo mandeha tahaka ny olona sy mifatotra. pour qu'ils ne puissent pas marcher comme les personnes qui ne sont pas enchaînées. Maro amintsika tonga eto mbola ao anatin'ny fatorana ianao zao. Plusieurs d'entre nous ici sommes encore enchaînés. Mety voafatotry ny fahazarany rasy ohatra. Peut-être que tu es enchaîné par les mauvaises habitudes. Mety mbola voafatotry ny fantrana ohatra. Peut-être que tu es enchaîné par la pauvreté. Mety voafatotry ny aretina ohatra. Peut-être que tu es enchaîné par la maladie. Mety voafatotry ny fahamombana ohatra. Peut-être que tu es enchaîné par la stérilité. Tsy haiko mety voafatotra ny ara-pitiavana ka sy mahita fitiavana mihitsy ianao. Peut-être que tu es enchaîné sentimentalement et tu ne vois pas l'amour. Satria besaka ny olona amin'izao vaninandro iainasika izao no mitaraina ao anatin'ny tokantrano misy azy fa rava tanteraka ny fifankatiavana. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent maintenant que dans leur foyer, leur amour est détruit. Fatotra ataony devoly zany mba hahatonga asika sy hahita an'ilay fiadanana. Ce sont des pièges que le diable fait pour que nous ne voyions pas la paix. Nosoratana ihany koa ny tantaran'i Paul sy Silasy izay nifatotra ka nalefa tany amin'ny lalina mba hanambarana fa hain'Andriamanitra ny mamaha ny fatorana rehetra. L'histoire de Paul et Silas qui ont été jetés dans la prison intérieure et enchaînés a été écrite pour nous montrer que Dieu s'est enlevé les chaînes. Nisy bisiky mifanahy masina tamin'izy mirahalahy reto. Le Saint-Esprit leur a parlé. Ny fanahy masina noho ny bisiky mihira fihirana fisaorana an'Andriamanitra ao anatin'ny fatorana fa ny fotoana sy ampoizinao ho tapatapahana ny fatorana. C'est le Saint-Esprit qui leur a murmuré, chantez des louanges pour Dieu pendant que vous êtes enchaînés, mais ces chaînes vont se détacher. Nanomboka nanao hira fisaorana izy ireo. Ils ont commencé à chanter des louanges. Ary hen'le olona niambina mihitsy fa velokira izy ao anatin'ny fonja mifatotra any amin'ny lalina. Et les gardiens ont entendu qu'ils étaient en train de chanter alors qu'ils étaient dans la prison intérieure. Nosoratana ao anatin'ny Baiboly ihany koa ny nandrenesan'ilay mpiambina azy. C'est écrit dans la Bible que les gardiens les ont entendus.
mba hanambarana amintsika fa ny olona mahita ny nahavoafatotra asika dia ahita ny fivoasika mifatotra. Pour nous montrer que les personnes qui nous ont vus enchaînés verront aussi quand nous serons détachés. Sy ho ela zany fotoana zany fa mity herinandro ity ihany mivaha ny fatorana. Ce ne sera pas longtemps, mais cette semaine même, tes chaînes vont se détacher. Amity herinandro ity ihany ho hitan'ny olona mahita ny fifatorasika ny famahana ny fatorana eo amintsika. Cette semaine même, les gens verront que nous serons détachés. Fa ao anatin'ny fisaorana an'Andriamanitra misy famahana fatorana. Mettant la reconnaissance envers Dieu, nos chaînes sont détachées. Ho afaka amin'ny fahazaran'ny rasy isika. Nous serons libérés des addictions. Ho afaka amin'ny fatorana isika. Nous serons libérés des chaînes. Ho isy fiainana vaovao ho ataon'Andriamanitra amin'ny famaranana nyity taona ity. Il y aura une nouvelle vie que Dieu va nous donner en cette fin d'année. Alléluia. Alléluia. Karazany fahatelo. Troisièmement, Inona ny antony tokony isaorana na sy maintsy isaorasika amin'ity famaranana nyity taona ity. pourquoi nous devons remercier en cette fin d'année? Araka nefa voalazako teo fanesehana an'Andriamanitra hiasa andray andraikitra ny amin'ny fiainatsika dia sy maintsy misaotra isika. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour pousser Dieu à agir et à intervenir dans notre vie, nous devons remercier. Ho an'ny olona normal anankiray rehefa misy mampanantena azy fa hanome zavatra dia ny zavatra mivoaka ny vavan'izany olona zany raha olona normal izy dia ny misaotry. Pour une personne qui est considérée comme normale, si quelqu'un lui promet quelque chose, il va remercier. Daniela toko fahenina andininy faraika ambin'ny folo. Daniel chapitre 6, verset 11. Tao vakisika amin'ny teny français dia ovakiko amin'ny teny malagasy. Nous allons lire au nom de Jésus. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny fantatry Daniela fa efa voaisy soniny didy dia nakao an-tranony izy ary ny varavarankelin'ny tranony ambony na nandrify an'i Jerusalema dia nivoha. Koa intelo isan'andro no andohalika ny vavaka sy nisaotra teo anatrehany Andriamanina izy satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Halleluja. Alléluia. Ny fisaorana ihany koa raha ity voalaza ity dia mampisy fiarovana antsika tsirairay avy. La reconnaissance, selon ce qui est écrit ici, nous donne une protection. Misy karazana secret anankiray nipotra tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra atao hoe Daniel. Il y a un secret qui s'est révélé à travers le serviteur de Dieu appelé Daniel. Efa haisika tsara ny tantaran'ilay lehilahy atao hoe Daniel izay voasoratra tao anatin'ny Baiboly. Nous connaissons bien l'histoire de Daniel qui est écrite dans la Bible. Fa teo am-pelantanan'ny mpampahory na ny mpambabo azy izy. Il était pendant l'esclavage. Fa noho ny fiainany teo ambanin'io fitantanan'io olona io dia izay tokony atao izay ampanaoviny io ny tokony ataony. Pendant qu'il était là, il faisait tout ce qu'on lui demandait de faire. Natoky an'Andriamanitra nefa izy ka sy nanatanteraka ny nampanaovina azy. Et pourtant, il avait foi en Dieu et il a désobéi aux instructions. Izay sitrapon'Andriamanitra ihany no nataony. Il n'a fait que ce que Dieu lui demandait. Rehefa nanomboka nivoaka ny didy izay sy makato ny tenin'ny mpanjaka dia ho alefa any andavaky ny liony nisaotra an'Andriamanitra Daniel. Quand le décret est sorti qu'il devrait être dans là où il y a les lions, il a remercié Dieu. Araka ny voasoratra tao anatin'ny Baiboly, intelo isan'andro Daniela no nisaotra an'Andriamanitra. Comme il est écrit dans la Bible, Daniel a remercié Dieu 3 fois par jour. Ary rehefa nisaotra an'Andriamanitra izy na dia niliona masika aza dia tsy nanaikitra azy. Et quand il a remercié Dieu, même les lions qui étaient méchants ne l'ont pas mordu. Mety misy zavatra mampatahotra asika isika androany mpandresy ianao hoe Peut-être que quelque chose nous fait peur aujourd'hui, tu es victorieux. amin'ny alalan'ny fisaorana an'Andriamanitra mivoaka ho vavatsika resy ny manana ady amintsika. Quand nous remercions Dieu à travers notre bouche, tous nos ennemis sont vaincus. Ho averina amintsika amin'ny fandresena. La victoire nous revient. Ho averina aminao ny fandresena. La victoire te revient. Tsy maintsy mivoaka mpandresy ianao.
Tu seras certainement tsy victorieux. maintsy mivoaka mpandresiny tokantrano misy anao. Ta famille sera certainement victorieux. Mivoaka mpandresiny nateraky ny kibonao. Tes enfants seront victorieux. Mila mahay misaotra an'Andriamanitra. Nous devons savoir remercier Dieu. Alléluia. Alléluia. Mahafinaritra be mandinika ny tantaran'i Daniela. C'est agréable de voir l'histoire de Daniel. Raha amin'ny fijery maha-olombelona ny teny hoe misaotra manoloana ny liona dia mampieritreritra hoe misaotra fa hahinana ianao. Quand nous voyons qu'il a remercié devant les lions, c'est comme s'il disait merci parce qu'il y a les lions qui Fa vont ny nous sekre manger. ara-panahy rehefa misaotra an'Andriamanitra ny olona anankiray na dia zavatra efa tena hita hoe mba vahoana ny fahafatesana azy afaka ny andresiny zanak'Andriamanitra. Mais quand nous remercions Dieu, même si nous sommes déjà à la porte de la mort, nous pouvons être victorieux. Tsy hamay ianao ny afo Les autres seront vaincus. na dia mamay vai aza ny adinao sy ho may amin'io ianao. Le feu ne va pas te brûler même si ton combat est dur. Tsy maintsy hivoaka mpandresy isika. Nous serons victorieux. Alleluia. Alléluia. Tsy haiko na le liona no efa voky be loatra fa ny fahitako azy le fisaorana nataony Daniela no nahatonga ny liona tsy afaka nanaiky satria misy herin'Andriamanitra miazy. Je ne sais pas si les lions étaient déjà rassasiés, mais je crois que c'est parce que Daniel a remercié Dieu qu'il était protégé. Andao tetana ho an'Andriamanitra le hampandresy isika. Acclamons le Seigneur. Raha mbola misy mafy ambonin'izany ndao tetanana mafy fampandresy isika. Acclamons plus fort. Alléluia. 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 Fa efatra isika zao. Quatrièmement, Le tenin'Andriamanitra ny angasika amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5:7-8 dia miteny manao hoe fa izany no sitrapon'Andriamanitra. la parole de Dieu que nous avons vue dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 a dit « Car c'est la volonté de Dieu ». Tena sitrapon'Andriamanitra misy no atao ao anatin'ny fisaorana azy. C'est vraiment la volonté de Dieu que nous faisons quand nous exprimons notre reconnaissance. Tian'Andriamanitra ny olona mino hahay isaotry amin'ny zavatra rehetra. Dieu veut que ceux qui croient sachent remercier en toutes circonstances. Raha tena te hankatony sitrapon'Andriamanitra isika dia tsy maintsy mahay misaotra azy. Si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons savoir le remercier. Salamo 4:3 ny andininy voalohany. Psaume chapitre 34 verset 1. Je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Amin'ny anaran'i Jesosy isaotra an'i Jehovah lalandava aho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Alleluia. Alléluia. Ity teny nisoratana ato amin'ny salamo ity dia teny navoaka ny vava amin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray hanambarana ny finoana ao anatiny. Cette parole du psalmiste est une parole d'un serviteur de Dieu pour exprimer sa foi intérieure. Ny faniriny sy ny etaetany dia nipololotra fisaorana eo ambava mandrakariva. Son désir et son attente, c'était d'avoir la louange dans sa bouche. Ho anao izay mangetaeta fahasarana aoka tena angetaeta fisaorana mandrakariva. Pour toi qui as soif de la bonté de Dieu, que tu aies toujours soif de la louange. Angatana amin'Andriamanitra misy mba ho isan'ny olona mahay mipololotra fisaorana mandrakariva. Demande vraiment à Dieu que tu sois parmi les personnes qui savent remercier Dieu en tout temps. Tokony angetaeta fisaorana hipololotra ao ambava isika. Nous devons avoir soif d'être toujours reconnaissants par notre bouche, Satria io any fanambarana fa olona mino isika. parce que cela montre que nous avons la foi. Ny olona mahay misaotra an'Andriamanitra dia olona manam-pinoana izay. Ceux qui savent remercier Dieu sont les personnes qui ont la foi. Ny fanontaniana somary manitikitika dia ny hoe tena mba misaotra an'Andriamanitra ve ny kristianina. La question qui se pose, c'est ceci. Est-ce que les chrétiens remercient Dieu? Maro ny kristianina ao anatin'ny fahasarana ihany izy vao mahay misaotra an'Andriamanitra. Beaucoup de chrétiens remercient Dieu quand ils ont de bonnes choses. Nefa ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra dia tokony hahay hisaotra azy isika. Mais la parole de Dieu dit que nous devons le remercier en toutes circonstances. Na dia olana aza ny misy omaly andao hisaotra an'Andriamanitra fa hivadika ny tantara.
Même si tu as fait des problèmes hier, remercions Dieu car ton histoire va changer. Na dia ady aza ny nisy omaly andao hisaotra an'Andriamanitra fa hamadika tantara izy. Même s'il y avait des combats hier, remercions Dieu car il va changer ton histoire. Eny fa na dia io aretina io azy dia andao hisaotra an'Andriamanitra fa anasitrana izy. Et même pour cette maladie, remercions Dieu car il guérit. Vonina hisaotra an'Andriamanitra ve ianao? Es-tu prêt à remercier Dieu? Ho anao izay vonina hisaotra an'Andriamanitra dia efa manomboka raiso ny valim-bavaka ao zao. Pour toi qui es prêt à remercier Dieu, reçois l'exaucement de tes prières. Alléluia. 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 Ao anatin'ny fisaorana ihany koa dia manasitrana ny fo Andriamanitra. Pendant que nous remercions également, Dieu guérit le cœur. Samuel voalohany toko faharoa ovaka isika manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo mba hampazava azy kokoa. 1 Samuel chapitre 2, versets 1 à 10. Da ovaka isika amin'ny teny français dia ovakiko amin'ny teny malagasy rehefa avy eo. Anne fit cette prière. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche cette fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, et il enrichit. Il abaisse, et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, c'est à l'Éternel qu'appartiennent les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a établi le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut du ciel, il fera gronder son tonnerre contre eux. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de celui qu'il a désigné par onction. Ny anaran'i Jesosy ary ihany ny vavaka ka nanao hoe ny foko ravoravo amin'i Jehovah, ny tandroko voasandratra amin'i Jehovah, ny vavako misokatra hamaly ny fahavaloko, fa mifaly amin'ny famonjenao aho. Tsy misy masina tahaka an' Jehovah, fa tsy misy afa-tsy anao, ary tsy misy vatolampy tahaka ny Andriamanitsika. Aza dia mahery miteny avinavina, ary aoka sy aleoko ny vavanareo ny fireriana, fa Jehovah no Andriamanitry ny fahalalana, ary izy no mandanja ny asa. Tapaka ny tsipika ny olo mahery, ary izay mila horeraka dia sikinina hery. Mikarama mofo ny voky, ary mianina kosa ny nona, ny momba miteraka fito, ary miamalemy kosa ny maroanaka. Jehovah mahafaly, tsy mahavelona, izy no mampidina ho any amin'ny fiainatsita ary mampisangana. Jehovah mampalahelo sy mampanankarena, izy no mampietry sy mampisandatra. Izy no manangana ny malahelo ho afaka mivovoka ary manandratra ny mahantra hiala amin'ny zezika, mba hampiara mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny seza amboninahitra. Fa Jehovah ny andry ny tany, ary izany no ametrahany izao tontolo izao. Ny tongony dia olo-masiny, zafady, ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny raso fanahy kosa ampangininy any amin'ny maizina, fa sy amin'ny hery no andresen'ny olona. Ho torotoro izay miady amin'ny Jehovah, any an-danitra izy no ampikotrokotroka amely azy. Jehovah isara ny vazatany, ary izy anome hery ny mpanjakany sy anandratra ny tandroky ny
voaosiny. Alléluia. Alléluia. Betsaka ankivy amin'izao vaninandro iainasika izao. Beaucoup de gens sont découragés actuellement. Maro ny olona tratra ny fahadisom-panantenana amin'izao vaninandro iainasika izao. Beaucoup de gens sont déçus actuellement. Fa izay olona mahay misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny antom-pisiny kosa dia hanandratra azy Andriamanitra. Mais ceux qui savent remercier Dieu, Dieu va agir dans leur vie. Sy isika no nifidy an'Andriamanitra fa Andriamanitra no nifidy asika. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Ny antom-pisinao ato anatin'ity fiangonana ity izao dia noho ny amin'ny fisafidianan'Andriamanitra anao hanao zavatra amin'ny fiainanao izy. Ta présence dans cette église, c'est parce que Dieu t'a choisi, il va faire quelque chose dans ta vie. Ity vehivavy atao hoe Iana nahay misaotra an'Andriamanitra ity dia olona tahaka asika ihany no fidian'Andriamanitra. Cette femme appelée Anne, qui savait remercier Dieu, est une personne comme nous tous, Dieu l'a choisie. Olona nanana olana be teo amin'ny fiainany raha Iana manokana. Anne a fait beaucoup de problèmes dans sa vie, Satria nandalo an'izany problèmany fahamombana izany izy. parce qu'elle était stérile. Efa fanesona ny fiainany. Les gens se moquaient d'elle. Sy nisy zavatra nafinaritra azo ny teny rehetra teny. Elle n'aimait rien dans sa vie, Satria izay rehetra hitany dia maneso azy avokoa. parce que toutes les personnes qu'elle voyait se moquaient d'elle. Tonga mibisiky mifanahy tao aminy. Et le Saint-Esprit a murmuré en elle. Io no nitarika azy ahiditra ao anatin'ny tranon'Andriamanitra. Le Saint-Esprit l'a entraînée à entrer dans la maison de Dieu. Rehefa tonga tao amin'ny tranon'Andriamanitra dia fisaorana ny pololotra ny vavany. Dans la maison de Dieu, elle a exprimé de la reconnaissance dans sa bouche. Zay no nahatonga an'ilay teny mivakisika be da be ohatran'ilay poety mahay manoratra tantara irengy. C'est pourquoi nous avons lu la parole tout à l'heure, c'était comme un poème de quelqu'un qui écrit. Tao anatin'ny fisaorana ny teneniny no nanambarany hoe ity Andriamanitra ny azo ahy ity mahay manandratra ny olona mahantra ho any amin'ny fananakarena. Et pendant qu'elle priait et remerciait Dieu, elle a dit, elle savait que Dieu pouvait entraîner les pauvres à devenir riches. Nefa raha ny tantarany Iana sy Arena ny tadiaviny fa zanaka. Mais pour Anne, c'est un enfant qu'elle cherchait. Fa ny zavatra mivoaka ny vavany voatonona tao avokoa ny fahasaran'Andriamanitra. Mais ce qui est sorti de sa bouche, elle a prononcé toutes les bontés de Dieu. Nomen'Andriamanitra azy ny zavatra nilainy ka sitrana adino ny areti-po vokatry ny fahamombana. Et Dieu lui a donné ce qu'elle a demandé et elle était guérie, elle n'avait plus d'amertume concernant la stérilité. Androany ihany koa vaovao mafaly no ambarako anao. Aujourd'hui aussi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mety efa misy areti-po vokatry ny akoviana ao anatinao androany. Peut-être que tu as déjà des maladies cardiaques à cause de la déception. Ko omen'Andriamanitra anao ny ilainao dia ho sitrana ny aretina rehetra any amin'ny foany. Dieu va te donner ce que tu attends et toutes les maladies seront guéries. Hiala ny fahavesarana ao anatin'ny fo. La lourdeur dans le cœur va partir. Ho foanana ny fahakoviana. La déception va partir Manomboka ahery isika. et nous serons puissants. Manomboka ho velona indray fanatenantsika. Et notre espérance va se relever. Satria tahaka ity vehivavy atao hoe Iana ty hadino ny aretina tao amin'ny fony vokatry ny fahamombana. Parce que, comme cette femme appelée Anne, elle a oublié la maladie qui était dans son cœur à cause de la stérilité. Ao anatin'ny fisaorana manasitrana ny areti-po Andriamanitra. Pendant que l'on remercie Dieu, il guérit les maladies de cœur. Ao anatin'ny fisaorana manasitrana ny fahakoviana Andriamanitra. Pendant que nous remercions Dieu, Dieu guérit les découragements. Ny fahakoviana ho levonina ao anatin'ny fisaorana izany. Dieu détruit les découragements quand nous remercions. Ina ihany koa ny amarimaranako ny antony tokony hisaorasika. Et pourquoi nous devons aussi remercier? Fanehoana, fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra ny fisaorana. C'est pour montrer l'humilité devant Dieu quand nous remercions. Luka 7:12. Ny andininy 5:12 sy ny 6:12 izany. Luc chapitre 17, versets 15 à 16. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny anankiray tamin'ireo
raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery. Indiny ny fahenina ambin'ny folo. Sady niakohoka tamin'ny tongotra Jesosy ka nisaotra azy ary samaritana iny lehilahy endry. Teto amin'ity tantara ity efa fantatsika ny tantaran'ilay boka folo lahy nifanena tamin'i Jesosy ka nosotraniny. Dans cette histoire, nous connaissons déjà l'histoire des 10 lépreux qui ont rencontré Jésus et qui l'a guéri. Araka ny voalazan'ny Baiboly ny boka dia tsy mahazo miditra ao amin'ny tanàna ny olona sy boka. Selon ce qui est écrit dans la Bible, les lépreux ne peuvent pas entrer là où il y a les gens qui ne sont pas lépreux. Olona nivoaka tamin'ny fianakaviana sy boka ihany izy ireo. Ils sont sortis d'une famille qui n'était pas lépreux. Olona niara-niaina tamin'ny olona teny ihany ny ray aman-dreniny izy ireo. Leurs parents ont vécu avec tout le monde. Saingy nanana an'izany aretina hoe boka izy folo lahy. Mais ces 10 personnes étaient lépreux. Rehefa nanomboka hita fa boka izy dia navoaka niala ivelan'ny tanàna. Quand on a vu qu'ils étaient lépreux, on les a fait sortir de la ville. Zany hoe tsy mahazo miaina miaraka amin'ny be sy maro fa atokana. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre avec tout le monde, mais ils devaient être mis à part. Tao anatin'ny fanokanana azy tany ivelany no ny fanenany tamin'i Jesosy. Et quand ils étaient dehors, ils ont rencontré Jésus. Rehefa nifanena tamin'i Jesosy dia sotra ny tenin'i Jesosy, misy teny ho ambara aminao mitaky finoana. Quand ils ont rencontré Jésus, la parole de Jésus était claire. Il attendait leur foi. Ny teny mitaky finoana dia ny hoe ndehana amin'seho ampisorona ao an-tanàna. La parole de foi que Jésus a prononcée, c'est « Allez vous rapprocher des sacrificateurs du pays ». Nefa araky ny didy tsy mahazo miditra ao an-tanàna ny olona boka fa raha miditra ao dia ho vonoana izy. Alors que selon la loi, les lépreux n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville. S'ils entraient là, ils seraient tués. Raha dika amin'ny teny mazava dia tahaky ny maniraka azy ireo Jesosy hoe andana amin'izay fa elany ny ainanareo, andana amin'seho ana-tanàna mba ho faty ianareo. C'est comme si Jésus leur disait « Allez entrer dans la ville, allez vous montrer là-bas, vous allez mourir ». Fa raha Jesosy no miteny tsy fahafatesana fa fiainana fahavelomana. Mais si c'est Jésus qui a parlé, ce n'est pas pour la mort, mais pour la vie. Androany Jesosy miteny tsy ho fahafatesana io olana misy amin'ny fiainanao io. Fahavelomana! Aujourd'hui, Jésus te dit, ce problème n'est pas pour la mort, mais pour la vie. Nanomboka nijery finoana tao anatin'izy folo lahy Jesosy. Jésus a commencé à examiner la foi de ces 10 lépreux. Rehefa resy lahatra izy folo lahy dia lasa nandehana ho any an-tanàna. Quand ces 10 lépreux étaient convaincus, ils sont entrés dans la ville. Tao anatin'ny fankatoavana ny fahagagana. Le miracle s'est montré dans l'obéissance. Manomboka te hampianatra asika ny amin'ny fisaorana ho ataosika. J'aimerais t'enseigner concernant la reconnaissance. Raha tena milasaka ao am-ponao ny fisaorana an'Andriamanitra androany, ho sitrana amin'ny abokana ny tsirairay avy. Si tu es vraiment reconnaissant envers Dieu, tu seras guéri de toutes tes maladies. Indraindray mety misy zavatra tsy dia mifanaraka loatra amin'ny saina maha-olombelona. Nefa tenin'Andriamanitra andao akatoavina fa misy fanasitranana. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas conformes à tes propres pensées, mais obéissant parce que c'est Dieu qui le dit. Satria izay mankatoy ihany mahita ny tanan'Andriamanitra miasa. Parce que ceux qui obéissent voient la main de Dieu agir. Rehefa nanomboka nandeha hiditra ao amin'ny tanàna izy ireo, sitrana ny abokany. Quand ils ont commencé à entrer dans la ville, ils étaient guéris. Eto amin'izay ny lesona, ny iray tamin'izy ireo no niverina, andeha hiverina hanamafy fisaorana an'Andriamanitra. Et voici la leçon, l'un d'entre eux revint sur ses pas pour remercier Dieu. Rehefa niverina ny anankiray dia hoy Jesosy, angasy folo ny sitrana, maninona no ray ihany no nahay ny saotra. Quand l'un est revenu sur ses pas, Jésus a demandé, est-ce qu'il n'était pas 10 qui étaient guéris? Pourquoi seulement l'un d'entre eux est revenu pour remercier? Nosoratany zany teny zany mba hanambarana amintsika fa miandry asika hisaotra Andriamanitra. Cette parole est écrite pour nous montrer que Dieu attend que nous remercions. Zay mahay misaotra ihany no ahita ny tanan'Andriamanitra miasa. Ceux qui savent exprimer leur reconnaissance verront Dieu agir. Ho faranako sahady ny fitondrana ny hafatra dia hisaotra an'Andriamanitra isika rehefa avy eo. Je termine ce message et nous allons remercier Dieu. Amin'ny alalan'inona moa ny ahaizasika misaotra an'Andriamanitra? Comment nous allons remercier Dieu? Amin'ny vavaka izay ataosika.
à travers la prière que nous faisons. Mila tena mivavaka isika raha lasana bavy a. Nous devons vraiment prier, chers frères et sœurs. Ny anarana omeny olona atsika dia mpivavaka. Noho izany a mila mivavaka isika. Les gens nous appellent des personnes qui prient, donc nous devons prier. Ary isaky ny mivavaka ianao dia azadiny ny misaotra an'Andriamanitra. Et chaque fois que tu pries, n'oublie pas de remercier Dieu. Na ny Daniel ohatra dia nomena mazava be fa intelo isan'andro izy no mivavaka misaotra an'Andriamanitra. Par exemple, Daniel priait 3 fois par jour et remerciait Dieu. Ny olona mahay misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka dia mampiseho finoana ao anatin'izany. Ceux qui savent remercier Dieu dans la prière montrent leur foi intérieure. Ny faharoa dia ao amin'ny hira fiderana no anehosika fisaorana an'Andriamanitra. Deuxièmement, nous exprimons notre reconnaissance envers Dieu par les chants de louange. Salamo fahenina amin'ny telopolo amby zato ny andininy voalohany. Psaume chapitre 136, verset 1. Miderahany Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony. Louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Ao anatin'ny hira fiderana dia azo atao fombafomba sy fahazarana fa tena midira ao anatin'ny tonony mba hiderasika sy hisaorasika an'Andriamanitra. Pendant que nous faisons des chants de louange, que ce ne soit pas par simple habitude, mais entrons vraiment dans les paroles. Satria tena ahitana sitraka amin'Andriamanitra ny mahay misaotra azy ao anatin'ny hira fiderana. Parce que les chants de louange attirent vraiment la faveur de Dieu. Tsy misy olona na dia iray tsy asapany tanan'Andriamanitra miasa amin'ny famaranana ny tetony ity. Il n'y a pas une seule personne qui ne verra pas la main de Dieu agir en cette fin d'année. Satria rehefa hira sy hideran'Andriamanitra ianao dia hikasika manokana anao Andriamanitra. Parce que quand tu fais des chants de louange, Dieu va intervenir dans ta vie. Ny farany ao amin'ny fanatitra aterisika dia anehosika ny fisaorana an'Andriamanitra. Et enfin, nous exprimons la reconnaissance à travers nos offrandes. Salamo fahenina ambin'ny folo amby zato ny andininy ny faharoa ambin'ny folo. Psaume chapitre 116, verset 12. Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Inona no valiko an Jehova noho ny amin'ny sorehetra nataony tamiko. Efa hainao ny toyny dia sy ny sokafako. Io salamo io matetika famakisika rehefa anao rakim-pisaorana isika. Nous faisons souvent ce psaume quand nous allons donner des offrandes à Dieu. Ny fiangonana misy asika dia efa manokana ny ray alahady hanaovasika fanatim-pisaorana amin'ny alalan'ny fanatitra. Dans notre Église, nous réservons déjà un dimanche où nous faisons des actions de grâce par les offrandes. Tsy filambaniny akory fa fitondranantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. C'est pour nous conduire dans la parole de Dieu. Noho izany aoka haneho fisaorana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra isika. Alors exprimons nos reconnaissances envers Dieu à travers les offrandes. Satria amin'ny alalan'ny fanehosika an'izany dia hikasika asika indray Andriamanitra. Parce que quand nous le faisons, Dieu agit dans notre vie. Hamaly vavaka asika indray Andriamanitra. Dieu exauce nos prières. Fitiny koa ny tokony ataontsika izany. Je résume ce que nous devons faire. Mila tena misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka isika. Nous devons remercier Dieu à travers la prière. Mila misaotra an'Andriamanitra amin'ny hira fiderana isika. Nous devons remercier Dieu à travers des chants de Ary louange. mila misaotra an'Andriamanitra amin'ny fanatitra isika. Et nous devons remercier Dieu à travers les offrandes. Fa ao anatin'ny fisaorana dia misy fanasitranana, misy fitahiana, misy fahagagana. Car dans la reconnaissance, il y a la guérison, il y a la bénédiction, il y a le miracle. Misaotra an'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Nous remercions Dieu maintenant. Sangany eo amin'ny toerana misy ianao dia ndao sika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Lève-toi et nous allons prier pour remercier Dieu. Manomboka sainsaino ny zava-misy eo amin'ny fiainanao hisaorasika an'Andriamanitra. Pense à tout ce que Dieu fait dans ta vie pour que tu puisses le Saino ny remercier. zava-soa rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao hisaorasika an'Andriamanitra. Pense à tous les bienfaits que Dieu t'a donnés pour que nous puissions le remercier. Saino ihany koa ny mety ho sy fombiazana hisaorasika an'Andriamanitra. Pense aussi à tous les échecs. Nous remercions Dieu aussi pour cela. Na dia io olana nampitomany sy aretina nampangirifiry io azy hisaorasika an'Andriamanitra. Même ces problèmes qui t'ont fait pleurer et ces douleurs, nous remercions Dieu pour cela aussi. Fa ho hisy valimbavaka amin'ny famaranana nyity taona ity. Car en cette fin d'année, il y aura l'exaucement Nao de ary tes sika tompo prières. hivavaka sika amin'izao fotoana izao. Samy mivavaka amin'ny soran'Andriamanitra.
Nous allons maintenant prier, que chacun prie pour remercier Dieu. mbola misy feo ambonin'izany mifandaniako azy fandraoasandratsika amin'ny feo. Élevons nos voix pour remercier Dieu. Saotra anao izay Andriamanitra satria tianay loatra ianao. Nous te remercions, ô Dieu, parce que tu nous aimes tellement. Saotra ny amin'ny fanavotana Tompo a. Merci pour le salut, Seigneur. Saotra ny amin'ny fanasitranana Jesosy io. Merci pour la guérison, Jésus. Saotra ny amin'ny valimbavaka Jesosy io. Merci pour l'exaucement des prières, Eny Jésus. isaorako anao ihany koa na dia ny olana misy eo amin'ny fiainanay azy. Oui, je te remercie aussi même pour les problèmes qui sont dans ma vie. Isaoranay na dia ny nampandalovanao anay tao anatin'ny aretina azy. Nous te remercions aussi pour les maladies que nous traversons. Satria ny zavatra rehetra tokoa kay dia miara-miasa ahasoan'izay tianao. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Tsy avelana ho resy zany zay amin'ny ady misy eo amin'ny fiainanay. Tu ne vas pas nous laisser être vaincus dans nos combats. Tsy navelana ho rava zany amin'ny fiainanay na dia teo azy regny zavatra maro regny. Tu ne vas pas permettre que notre vie soit détruite malgré tous ces obstacles. Noho izany indreto izahay hipololotra fisaorana ny vavanay ankehitriny. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour t'exprimer notre reconnaissance. Ianao no Andriamanitray. C'est toi qui es notre Dieu. Ianao ny tomponay. C'est toi notre Seigneur. Misaotra anao izahay. Nous te remercions Satria fantatray ao ambadiky ny fisaorana dia hiesika ny ray ianao. parce que nous savons que derrière la reconnaissance, tu es en train d'agir. Ao ambadiky ny fisaorana dia hoe zava-mahagaga indray ho resinay. Derrière la reconnaissance, nous allons recevoir un miracle. Ao ambadiky ny fisaorana dia misy fanasitranana indray eo amin'ny fiainanay. Derrière la reconnaissance, il y aura une guérison dans notre vie. Misaotra Jesosy eo fa tena tianay ianao. Merci Jésus parce que tu nous aimes vraiment. Misaotra fanahy masina. Merci Saint-Esprit. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Taosika mba hitatanana mafy ho fisaorasika an'Andriamanitra. Acclamons le Seigneur. Tetanana mafy ihany tsika ho fisaorasika an'Andriamanitra. Acclamons plus fort pour remercier le Seigneur. Ia mialohan'ny amarana asika amin'ny fotoana izany dia anao hira fiderana isika hoentsika hisaotra an'Andriamanitra izany. Nous allons maintenant faire des chants de louange pour remercier Dieu. Hatomboy amin'ny tehan-tanana ary fisaoranao an'Andriamanitra e. Jesse,
Majesty, Yandaranao Mahery, 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 Majesty, 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 Gavelukira ira fidelana, Wanausa. Yandaranao Mahery, 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 Majesty, 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 Gavelukira ira fidelana, Wanausa. Yandaranao Mahery, 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 Majesty, 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 Gavelukira ira fidelana, Wanausa. Gavelukira ira fidelana, Wanausa. Gavelukira ira fidelana, Wanausa. Gavelukira ira fidelana, Wanausa. 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 Noi te atanana mafy ho an'i Jesosy. Eny ary ndao hisaotra ny tompontsika no ny fahantanterahany fotoanandroany. Misaotra anao Andriamanitra fa teto ianao. Misaotra fa tsapanay teto ny fanatrehanao. Teny taminay ianao androany, nampianatra anay ianao fa tokony hisaotra anao amin'ny zavatra rehetra sy noho ny zavatra rehetra izay. Misaotra Jesosy fa nisokafanao ny fonay androany, voarainay avokoa izay rehetra sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahanay. Ny andronay sisa dia apetraka feno eo am-pelantananao. Tehirizy izahay, tehirizy izay rehetra nambara sy voambara taminay tamin'ity androany ity, mba tsisy ho verina, tsisy ho latsaka. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana an'izany vavaka izany. Amen. Tahiny Jesosy daholo tompoko.